Teto Antsirabe nanaovana ny fianambian'ny postra malagasy nandritra ny 3 andro nanomboka ny alakamisy ka hatramin'ny sabotsy teo teny amin'ny Lavila. Tamin'ity fotoana ity nanaovana ny tombanezaka tao anatin'ny 3 volana voalohany ho an'ny taona 2024 sy ny tombanezaka iraky Madagasikara ny taona 2024. Tsara ny vokatra ho an'ny postra malagasy ary isan'ny nahazo fankasitrahana manokana ihany koa ny postra Antsirabe satria navita dingan-dava teo amin'ny vokatra azo tao anatin'izay 3 volana izay. Tsara le vokatra. Tsara be mihitsy ary eto dia mitondra ny teny fisaorana sy fankasitrahana ho anareo mpanjifa anay aloha zany voalohany. Ho anareo mpanjifa ny postra malagasy satria matoa tsara ny vokatra dia satria eo ianareo mpanjifa efa miverina matoky ny postra malagasy tanteraka amin'izao fotoana izao. Amin'ny asanay rehetra dia mahatsapy izahay fa mitombo tsy mitsahatra mitombo ny vokatra azonay amin'ny asa ataon'ny postra rehetra vokatra izay fatokisana ireo mpanjifa anay izay ka dia mitondra an'izay fisaorana izay izahay dia mitondra fisaorana ihany koa ho an'ny mpiara-miasa rehetra efa natao teto ihany ho an'ny mpiara-miasa ny postra rehetra satria dia matoa tsara ny vokatra ohatr'izay dia ireo mpiara-miasa rehetra no nitotona fotsy sy nahandro na masaka ny asa izay natao ka nahatonga n'le fiverenan'le fitokisan'le mpanjifa teo izay fa raha amin'ny ankapobeny zany dia tena tsara ary mahavelom-bolo raha izay na ny vokatra tamin'ny taona 2022 ray manontolo io na ny 3 volana voalohany amin'ity taona 2023 ity. Raha fitsinina zany ka hoe raha izay no mitohy ny vokatra azonay tamin'ny premier trimestre teo iny no mitohy dia tena azo lazainay hoe ho tsara ny vokatra ho azonay atao postra amin'ity taona 2023 ray manontolo ity. Izay raha teo moa ny antony nataonay teto hoe ahoana ny fomba hitazomana sy anatsarana n'le vokatra tamin'ny premier trimestre dia miditra sy patoky izay fa hatramin'ny farany amin'ity taona ity dia tsy tsahatra niakatra io hiatsara io vokatra tompoko. Arak'ilay lazaiko teo izay hoe amin'ny asa izay ataonay rehetra dia hita mihitsy ny fiverenan'ny fitokisan'ny mpanjifa ny postra malagasy na eo amin'ny resaka fitaterana entana io na eo amin'ny resaka fametrahana vola io na eo amin'ny resaka fandefasam-bola io na eo amin'ny vokatra vaovao le hipoketra navoakanay voatsela tamin'ny farantaona tamin'ny taona lasa teo iny dia hita hoe tsy mitsahatra miatsara ary tena tsara le vokatra. Mariko fa mikasika an'le fitaterana entana resako teo dia tsika ihany manamarika mampafantatra antsika eto Antsirabe fa namoaka fiara ngeda be vaovao be izahay postra malagasy fiara anankiefatra mila mahazaka entana 10 tonnes avy izy tsirairay izy efatra ireo zany hoe 4 camions de 10 tonnes tsirairay. Fantatray ny fahasairananareo eto Antsirabe eto rehefa mandefa entana aminay ianareo satria feno avy Antananarivo le camion dia manjary lasa miafiafy zany tsika teto Antsirabe hatramin'izay rehefa andefa entana indrindra le hoe entana mandeha mianatsimo. Raha ny fantatra tamin'ny filan-kevitry ny ministra farany teo dia hisokatra ny volana Jolay ihany koa ny antsoina hoe banque postale ka nandritra ny fiverina teto Antsirabe nanaovana ny fiomanana amin'ny fisokafan'izay banky izay. Ety amboalohany dia ny io resaka IMF io no ataonay voalohany aloha zany hoe ny institution de microfinance ka araka ny hitantsika tany anatin'ny notiny conseil des ministres farany teo iny dia ho any amin'ny volana Jolay ihany ho any dia ho azo io agrément io dia hisokatra amin'izay zany hitsangana amin'izay le institution de microfinance ato amin'ny postra malagasy amin'io banque postale io ka mazava ho azy amin'izay maha microfinance azy zay dia hisehatra amin'ny resaka fampindramam-bola madinika ho an'ny malagasy izahay postra malagasy. Mazava ho azy fa izay ny antony andriko tsara an'le ho an'ny malagasy satria hatao zany inona ny mampiavaka azy izy ianao ny mampiavaka azy dia natao hitsinjovana ny malagasy izy io ka atao amin'ny atonony amin'ny tsy mahafatiny reniny sady tsy mahabotry ny zanany ny taux d'intérêt alaina amin'ny olona izay mindram-bola amin'ny banque postale. Fantatsika tsara fa lafo de lafo ary avo de avo mampikaikaika ny malagasy rehetra ny habetsaky ny vola izay alain'ny mpampisambotra
mpampisambola eto Madagasikara amin'izao fotoana zao fa de ho avy zany zahay postra malagasy hitondra an'izay modèle vaovao zay mba ahafahana mampisitraka ny malagasy tsirairay avy izany fisamborambola madinika zany ka ahafahana izy ireo mamerina le vola zay ndraminy mora foana satria rehefa mora rehefa kely ny taux zay alaina am'le mpisambola zany de mora ho an'zareo ny mamerina le vola rehefa aveo. Io zany no jingana voalohany zay vao ataonay le hoe fanokafana an'le institution de microfinance io, le fanaovana an'io fampisambolambola madinika io mba de rehefa aveo de hitatra de ho tonga any amin'ny tena hoe banque tanteraka am'izay zany hoe ho tonga zay zany tena tantona farany le fanokafana banque ohatran'ireny banque rehetra zay hitatsika eto Madagasikara reny. Ankoatr'izay moa dia nisy ihany koa ny fanomanana sy ny fandiniana ny tetikasa amin'ny fametrahana ny guichet unique eo anivon'ny poste malagasy. Tonga teto nanatrika ny fivoriana avokoa ireo tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny poste malagasy manerana ny nosy notariany avy amin'ny fitantanana foibe.